Dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao hiaraka anaraka ny fampianarana lalàna fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany rova ny lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny aiza ny lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny a atsisy kosa ny eo e noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folo jiosy a sy ny lalàna amin'ny Mose pitsikely lalàna amin'ny Mose kely be am'izay zany mitohy tsara mihitsy ny izy dia miaraka ireo teny ireo zany miaraka kely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny zany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohatenin'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina dity folo reto satria dia tena hitantsika fa tena fa mpanota daholo le mpitandrina dity folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana amin'ny teny hoe mpanota satria ilay Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga ny olona mpanota izany ny profa Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mba ho tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mba ho tonga saina amin'izay nareo tonga antsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana andalana moa zany dia nilarana fahasivy a izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy a ny dity folony jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose ny Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany inona zany natonga an'io Andriamanitra io nandravana io zany tena marina fa inona le niravainy aloha dia niravainy dia io dity folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanapofona indray aloha zany hoe ny tena nandravana io dity folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nandravana io e fa tsy ny zanany zany nandravana io voalohany fa lay dadany mihitsy nandravana io dia le Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva izy mihitsy nandravana io ary androany zany Eliady hanaporofo aminareo ampitiavana be mihitsy hoe izy nandravana io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa niravana hoe ho tandremanao indray andao jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria na dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany a any amin'iza moa zany dia azakazatsika any any amin'ity teny ity tsika miazakaza Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soaty amin'ny hiaraka amin'ny Eliana reo a dia hiarakitsika ho any amin'ny Yehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha toloniko amin'izay ilay VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nikeiky any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana morona zay anarana zay ny ambassadeur-ny Yehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amin'eny fa izay ny mety aminareo zay dia valeo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay no naovantsika ny anarana zany VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra an'izay daritetra ny zanaky ny avonindra ho any amin'ny lanitry ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaia 66:3 indimy fefeko moa rehefa avy eo so dia misy toy io dia ny 4 rehefa avy eo izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona aty misy omby natao fanatitra taloha tany a ka raha misy mamono omby izy dada Yahva dia mitovy amin'ny mamono olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana dity folo sy lalàna Mose zay le izay izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa ny soatra masina raha miteny taty amin'ny androny Yehosoa ny ivelany ny alika eto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'ilay Eloheny Israely tsony a tamin'izany fotoana zany tsy tian'izany Elohe zany tsony ty resaka fisorohana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy kosa manao fanatitra tondra ondry io mantsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra ho anina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avy hatrany lalàna dikany zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha mizanak'Israely resany. Tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga ny sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'jareo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 ino izy ohatra 66 any indra tsy diso le hoe le mihina rakisoa le hoe le anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ny ohatran'izay izy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66 angambany izy iny ry rova Isaia 66:16-17 iny moa le ampitahoran'izareo le olombelona mihitsy matahotra daholo ny olombelona rehetra tratrarita asa miditra amin'izany tsony efa Elia aza miditra amin'izany tseo tsisy nina fantatry reny eo nandela aza zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandoro didika azy manimpofinao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao sy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena ny rahavany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Satria metraka fantenintsika hoe manino ity soratra ity e. Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloqueny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao nibloquena ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloqué ny fisoroana. Zay manao fisoroana mitovy amin'ny mamolaka vozona alika. Zay manao fisoroana mitondra ombona ony sy ny karazany mitovy amin'ny mitondra rakisoa. Zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny misaotra ny sampy. Ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby. Zava-doza amina tambo mihitsy zany. Nefany ianao ry araka amin'Andriamanitra zany ry rova. Rova moa zany voateniteny eto foana fa rova dia zay zany. Zay fa io tsy miseho sary. Aleo zany teniko hoe dia nareo totokantrano zany ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao. Zava-doza zany ty zavatra. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha hiaraka amin'Andriamanitra ianao dia zay manafaka amin'ny fahotana no tadiavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana re tsisy. Zany tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina ilay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambondritra. Elia ohatra mafy loatra ilay tenao tsy mafy. Zara zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy ny fa ndonge resatsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarany eto Madagasikara zany zay resako zay samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'io resaka anosiko zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higady ianao fa matahotra an'ilay migady tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka mihaona aminy tsy afaka miresaka aminy fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba anady atao hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo hoe mba tsy higady ianao dikazay. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaingina mba tsy higady ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao mihazakazaka. Ohatra manana problème be ianao tiany malaky indrindra mantsy ty sary ty aiza anao mihazakazaka raha tokony ny ministeran'ny fitsarana mihazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboky ry mpitsara ary amin'ny ministeran'ny fanaovana baolina ianao no mihazakazaka. Izy ny ifandraisan'ny baolina amin'izany amo
ministeran'ny fanatanjahantena no mizakazaka hoe avoty ary ministeran'ny fanatanjahantena inona raha iny mpitsaranao am'izany ohatra zany io sary ataonao io ny lalàna ny fanafana fahotana dia aligatra ny boky levy tiko toko fena ambin'ny folo izany no tokony karoanao ny solution am'izany ianao rigatra ny boky ny sabata sy ny boky ny fifadinaka so ny miazakazaka zany ny etivanao mafy ho ampitahoranao ny olombelona sy ny karazana dia gaga tokoa fa dia tena matahotra le olona aminanaovanareo anazy tena hainareo mihitsy manapepepo anazy fa tonga ny fanafana le olona fa nareo mihitsy ny ty ny voapepo ny teniny Elia am'izay mba tonga saina fa nanome exemple mazava aleo fahampirarahampy tsara exemple io toy zay fahampiraraha amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany a fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadranao dia mpitsara ary lalàna zany famareno ampelatana zany lalàna maneran-tany zany a zay le tiako tenena ka hitodika tsikely amin'ny teniny dada Iavasy Osoa dia ny tany teny dada Iavamo satria izy namoaka ny didi folo io tamin'izany fotoana zany fa ny zanany koa mahafantatra an'izany dia zao le teny ao amin'ny boky Levitikosy tiko fenina ambin'ny folo a dia misy ny fanafahana ny fahotana indreha mandeha isan-taona ary ty fanafahana ny fahotana indreha mandeha isan-taona ty a dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana zany zay ny lalàna tao dia vonoana reo omby sy ondry sy osy reo a dia rehefa maty reo a dia ny ranyreo rehefa nalatsaka dia ino ny famafana ny fahotana ho any zanak'isy reny a zay ny mahambony lalàna ny fisoronana io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'le Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io fa tsy ny sabata sy ny kisokory ny mampiavana amin'Andriamanitra fa io lalàna ny fisoronana io ny mampiavana amin'Andriamanitra ka re mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisoroana io foana ny ketrena mafy ahoana nanaovana an'ity fisoroana ity fa ny saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisoroana io a nampidiriny tao le Andriamanitra tsy iziny tena sampy be mahatsiravina mihitsy zavatoza amina tanto sady fandikàn-dalàna ny zavatra mahatsiravina fientsiana ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy loza amina tambo mihitsy le izy ohatra rehefa tsika le hoe tena zavatozy ty ny fisoroana dia tena misy an'io famafana ny fahotana io azany araka ny boky aiza moa izy iny aiza moa lalàna ny fisoroana Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo a manomboka amin'ny andininy fahafiry manomboka andininy fahatelo aloha tsy nijery hoe tondra an'le ondry sy osy ary omby Levitikosy 16:3 ary zao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombylahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana io izy io a zay io zany le hoe mitondra vantotrombylahy sy ondry lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io e zay dia ao amin'ny andininy fahadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto andininy fahadimy ary ny fiangonany zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana io zany fa sady misy omby a misy ondry a misy osy atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andininy fahadimy fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia tena mazava be tena fanavotana nge zao taon'ny Elia zao tena fanavotana tsisy taky ty sambatra be nareo olombelona nahitany Elia naniry mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao anareo zao vao nahita azy saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy tsy mampanininy zany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifaly ianao dia ity fanaovana ty fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy tia fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io
ao amin'ny andininy telo amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrantsika zany. Lofaka itsika amin'ny andininy fahatelo amby telopolo nanombotsika inazy 33 dia ny 34. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana, ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana, satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Isaia 5:5 sy ny 2. Isaia 59:22. Endro ny tanàny avatsy fa efa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny helokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra izany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay. Tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao mihainon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana, satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany? Dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa, fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany le solution hoe dala manao fanatitra, misy an'ilay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona, tsy ny sabata akory no mahafaka ny fahotana, ary tsy resaka ampafolo-karena akory no mahafaka ny fahotana, ary tsy ny fivadiana kisoa akory no mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy, fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isan-taona ity. Fanaterana omby, ondry, osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo zay nitanana sabata sy ny fady kisoa hatramin'izay fa any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha. Voany dia voly tsaratsara daholo nareo, ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Orso izy tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena ary raha nanao maîtrise ianao ka nanao mémoire dia tany tany efa leo be ny jury, ivongivona daholo ny jury sady tena ho inona ary ty. Ohatr'izany io nataonao io. Ny fanafahana ny fahotana ny important, satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Ka na nitandrina sabata sy ny fady kisoa teo ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao, tsy mihaino izy. Zany nateo tena fausse route, tena fausse route mihitsy ny direction any, tsy izy mihitsy ianao tena izy. Zao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary nandeha dia amin'ny boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra ao afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nentiny eny ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nentiny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay ny fifandraisana taminy, tsy navelana manao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué an'io dito folo io voalohany, nampijanona an'io avy hatrany, dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray natao ny hafa firenena. Lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra, jereo nge dia dalan'ny hafa firenena tia. Nalay indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiry tao indray Jesosy amin'ny boky Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tano. Inony ty? Ory hafa firenena, inony ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Ianareo napiditra anazy tao. Solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 9:20. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny, dia volona nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, dia niny daholo. Satrany aoka itsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny teny izy anie. Ore olona tsy takatreo ve izany teny zany?
matoka fa takatro mihitsy ny le satria zao le izy ary raha ny antona tonga dada Iava nampijana le no jerevantsika hoe inona ny antony de ny amin'ny fahotany zanak'Israely donc karoka kely toko sy andiny indray tsika aloha ho vakitsika aiza moa zany vakitsika aloha ny Isaia 2 dia ny 6 sy ny 8 no vakitsika kely vetivetika Isaia 2 aiza moa zany Isaia toko faharoa eny andininy fahenina sy ny fahavalo Isaia 2 dia 6 ka hatramin'ny 8 fa efa nanarany taranak'i Jakoba olonao ianao iny ny antony satria feno fanao avy tany antsinanana izy efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zana bahiny nivadika ny zanak'Israely dika zany lasa nivadika mpanandro ny tany dia feno volafotsy sy volamena sampiny dika zany sady tsy hita lany ny arenany ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny ny taniny dia feno Andriamanitra tsy izy koa eo anatrehany asany tany ho iankofany dia izay nataony ratsan-tanany zay ny zava-doza nataony zanak'Israely tena loza mahatsara nanompo sampy ny zanak'Israely zay natonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba niverenonareo fa tsy mety anio hoe tsy naraha nefa ny zareo tezitra dada Iava loza nanjao ny zanak'Israely zava-doza mihitsy reo tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha karoka kely indray aloha tsika aloha jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany andininy faefatra Isaia toko voalohany andininy faefatra ireo tsika manomboka zany teny 5:10 zay no jerevantsika zany andininy faefatra 1:4 indrisy firenena mpanota olona mavesa-keloka taranina ka mpanao ratsy zanona ka mpanao meloka efa nafoy any Iava izy efa nanamavy ny ray masony Israely izy efa niodina izy hitanareo amin'izao andiny 5 nahoana ny mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandava zao niodina foana ny zanak'Israely eny ka aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetrarehetra hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy zay tsy marary fa ratra sy dia kapoka sy fery vao tsy mbola voaporitra na voafe na voaleminy dilo ilo izy andiny 7 eno inge ty atezerany dada Iava tamin'Israely ty ny taninareo dia efa alao ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazo tao anaty tanymboaloboka sy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandro voly ao anaty tanymboatango dia tahaka ny tanàna tao fahirana reo tsika azakazaka ny andininy ndao ao amin'ny andiny 10 misy ara hojerevantsika kely ato hoe ahoana ny efatra ambin'ny 10 14 aloha aleo 13 mihitsy ny eo amin'ny andiny aiza moa zany 13 eo amin'izay le teny aza mitondra fanaty-poana intsony fofona vavetavetana amiko zany ny voanombolana sy ny sabata sy ny fihetsom-piangona tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroarom-paratsina ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahana dia halany fanahiko mafesatra amiko zany ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijeranareo enina dia manao vavaka be azy nareo tsy miainanareo feno ran'olona ny tananareo dada Iava mihitsy miteny hoe tena tsy mety amiko tsony mihitsy nareo nanome conseil izy amin'ny andininy 9:4 hoe andanareo misasy nareo dia mba diovy ny tenareo esoritsy eo ny lohan'ny masoko ny ratsy fonareo mitsara fa aza manao ratsy
saingy tsy nataony zanak'Israely izy ome ary izy nanompo sampy ohatsika hoe jery santionan-kely ndray karotsika kely titeny hoe ome ndray izy nanompo sampy ny teny izy araka izy angely izy iny zay jerevantsika kely araka ny bokon'ny Jérémia 16 Jérémia 16 de 9 sy 9 ka hatramin'ny 18 Jérémia 16 amin'ny Jérémia 16 de 9 tezitra amin'izay tata Iavasa Jérémia 16 9 de kitsika amin'nykondi fasivy zany fa izao no lazainy avy tompony maro Andriamanitry Israely indro atsahatro amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo be ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany ary raha mbaranao amin'ity feny ity zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao nahoana Iavana no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no elikay ary inona no fahotanay zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitray de lazao aminy hoe satria mba mizesta be zany olona Israeliany eto miteny hoe fa naninony zay de hoy ino am'izay nolona afizany razanareo aho Iava sy ny nanarany Andriamanitra kafa andiny faraiky ambin'ny folo io sy ny niankofany teo anatreny ary nafizany sy ny tsy nitandremany lalako ary ny teninareo koa dia nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditiny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino ho aho ka dia oroako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo ary ihany no anontonareo Andriamanikafa andro amanalina men'Andriamanitra didy amin'izay satria io tadiavinareo dia manompo Andriamanikafa amin'izay nareo dia zay natonga ny hoe bloqueny dada Iava amin'izay fisorohana tsisy mahazo famelan-keloka atsony lasa makany hoe Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any zay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ty satria tsy hamindra fo aminareo ao zay nefa ranolizy zany am'izay ngamany zay mihitsy am'izay dehibe zay teny zay teny efa ampy zay nanomboka hatra amin'ny andininy fizy teo zany fa sivoka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany zay ny fakitsika teo zay fa tanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro amanalina le zanak'Israely tezitra amin'izay Andriamanitra foanany amin'izay ny fifandraisana aminy zay ny antony nanapany amin'ilay fisoronana tsy mety amiko tsony fiarana aminareo sy dada Iava rehefa ny mpiteny dada Iava ny fisoronana bloqueny dikan'izay eo izy ny teny dada Iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo anesorana fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao tsony ty ka rehefa tsy azo atao tsony io dia tsy azonao atao tsony zany mikitikitika an'io satria rehefa bloqué zany fisoronana zany dia mpanota dao zay mipetraka ao anatin'io zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboka eto dia mbola mitandrina didifolo ihany nefa ny dada Iava efa ny teny hoe tsy mety tsony io halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany tsony ary tsy misy mihitsy mpaminany ny laza amin'izay ta teoriana hoe ao fa vahako indray zany teny zany fa verako indray nareo manao tsisy tsony efa bloqué ny dada Iava dia bloqué tsisy afaka namatsony nanomboka teo dia tsisy afaka nanao fanatitra tsony ny zanak'Israely feny ataontsika sary zany le izy aleo tsy atao safo manjary mijaly any amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy nompiteny dada Iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué tsy azo idirana sans interdit midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy ihany teny zay mandaka zao tsika miteny zao ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra dia mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io zany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka mianto Jesosy Jésus Jesus teny hoe mpanotinareo satria maninona tsisy tsony ny famelan-keloko ho anareko nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny le hoe andeha volana angalakatsaka
rehefa tany mivesezika re veseka mialatsiny azay mihinan-kanina am'izao le zay rehefa nakany vesezika re veseny eny amin'ny tanety hitany besiny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany sary tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no midirana nareo na mpidiriny devoly amy zavatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo dada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsenitsy nareo mbola mitsofokao ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amirehetra manjoanareo am'izany sary zany matony blokeny dada iava io de tsy azo atao tsony mitsofokao satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka anao iny ianao zany mbola hitsofokao e io ny fanaporofona fa dada iavanina ny ravany dity folo voalohany iahosoa fotsiny a nonanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisany zany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana dity folo fa te ady amin'io dada malalia iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly za fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'andriamanitra misy ary no miteny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny mbola avy ame zanaka atsika rehefa avy eo de hiditra amin'ny apôstôly valoatsika aloha jerevantsika tsara l'histoire raha vo ny tapena ny dada iavana ny sakana tsy naveladina ntsony ny fisorana le dity folo nefa tsy azo nampina tsy azo ny esorana de otorina miaty toko fefatra andininy faharoa rovakitsika dikazay a tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny dity folo satria tsy azo atao nininina io tsy azo nampina io a tsy azo ny esorana io eo nefa ny atantsika ny adalany zay miantso jesosy jesoa rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasy ny levitikosy toko fenina ambiny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampina aza ny esorana fa tena sakiny jesosy jesoa mihitsy ny mitaingina eo amin'ny levitikosy toko fenina ambiny folo izy ny dikan'izay iza io jesosy jesoanao io fa zany tsy fanaratsiana fa fahatongavantsaina fivepoka amin'ny bomba atomika na nama manaraka vaovao amin'ny RCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 na manaraka vaovao amin'ny France Info na nareo daholo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty mino ihany ny tenin'ny demony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zaka efa manaprofy e teo tao miaty toko fefatra andininy voalohany sy ny faharoa andininy faharoa vetrany aza ampianareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo sy andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fisorona nony anisy sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana nefa ny bloke ny dada iava le fisoronana de tsy azo atao tso zany miditra ao ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tso bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsiny le andriamanitra abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tso ny miditra ato dikan'izany profo mivongana be fa tsy mety tso na ho an'ny israelianina azany ny mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose fa tany de manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe bataony izy ry devoly de etomody any aminareo zany dikan'izany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosatra izy fa tena mitsotsotsotra hoe ny ampelantanina ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de voaporofonareo nyvavanareo tokoa inge satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e mpanota matevikoditra e ary samy miady ho mpanota daholo nareo ka noho ny hoe didi folo io ka voaka mivavanareo le izy mahafinaritra be ny a manoro hevitra marina
tena mahafinaritra be reto zany Elias zany e ozy ny hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao fizandray no doka afaka eto raha tsy zay ihany aminao zany mitondra n'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoavy ihany dikan'izany satria rehefa mandoka ny tena koa Yahosoa no dokafako amin'izany satria zasy Yahosoa raha ihany zay miasany ihany zao ataoko zao mamonjy anareo zay ny famarinana ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany iny nefa ny zavatra nitranga re olona fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesoa izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy toko faha 12 hoe io indray hono zao ny fanatitra ataontsika io Levitikosy toko faha 12 natsofiny ao io Jesosy io aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy aza mandainga aiza nampidiranareo tsy eo amin'ny plasy io hoe nataon'le zanak'Andriamanitra mbola zay fa zanak'Andriamanitra fa tsisy akory tsisy niteraka an'izy zany a ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'izy zany fa aza miteniteny foana ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe ihavanana hoe Yahosoa ny naterany nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia naperany eo amin'ny plasy Levitikosy toko faha 12 dia araka ny teny Jeremia le nivakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra ry zareo nanompo Andriamanitra tsizy ry zareo io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy toko faha 19 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsizy zava-doza amina tambo rety nataonareo ty nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsizy fotsiny fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsisy natsofiny amin'ny Levitikosy toko faha 12 tena sacrilège ozy ny katolika romanina fahotana mahafaty ozy protestanta tsy haiko tsony zay filazana anazy tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona nefa tsika voavy nahitany lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapina tsy azo anesorana dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe napy rehefa hitareo fa bloqué vetrany le fisoroana dia nybatainareo le Jesosy natsofoko nareo ao tena olombelona tena mahavita niantsy tamin'ny dada Iava lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoka nareo ihany naniry an'iziny zana te miantso polisy tadoloza be mihitsy ianao manao akasiparana ny dada Iava dia miantso indray n'Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao ty mankasika anazy tena zava-doza mihitsy ny ty mitsanga tena iny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany nareo le mivavaka ny tiako teneny mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra nefa ny zava-doza nataonareo zavatra matezitra n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy aleo miantso polisy endona mitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony io ataonareo zany nataonao mpitondra fivavahana zany nataonao any amin'ny lalana tsizy mihitsy nataonao zava-doza amina tambo mihitsy zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloquen'io fisoroana io ary dikan'izay rafy izy ny dikan'izay satria vo bloqué ny fisoroana vo janona ny anankiray dia miara-mijanona dao izy rehetrarehetra satria sady tsy azo anapina io ny tsy azo ny asorana vo nivakitsika teo ka raha vo bloqué ny anankiray bloqué daholo izy rehetrarehetra rafa daholo izy rehetrarehetra ny dikan'izay saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na tsofiny eo amin'ny bokin'ny Levitikosy toko faha 12 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Iava satria dada Iava ry miteny aza nampiana zay ny soana dada Iava ny bloquen'le fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra an'le fisoana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona le vatana omby sy ondritry sy oso teo
tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo. De tsy raha latao ohatra ve nareo mangatamafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any iny bomba mandehandeha any iny, mangatamafy. Mbo miteny mihitsy ny Elia e. Gravy anie ty sary mandeha ty ho tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty e. Lôjika be ty Madagasikara ty raha fay. Atri eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana zany adalàna zany. Mba mivavabavaka ihany ny rehetrarehetra tany amin'ny faritany izay tany ampitan-dranomasina zany. Tany Togo, tany Comore. Ty mba misy mivavabavaka miantsoantso Jesosy ihany sasany ihany. Eny vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany eny. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka amin'izy, miseho mahiten'Andriamanitra mihitsy. Nefa ny rehefa tonga am'izay Elia apokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana an'ity teny ty? Ina indray no ketrehany lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany dada Iavana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony. An'izany fiantsoana zany, ahoana nareo navita nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao. Tena mampimehbe mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Zay vao tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Fa de ho hitanareo koa nefa ny anjoanareo. Za miantso any olombelona rehetra miverena amin'izay. Andao anatona ny Elia nareo. Vonjeo ny fanahinareo. Tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo. Matahorany Yehosoa, matahorany dada Iavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena ratsy manjary mihitsy nampianaranareo. Namorika nareo hatramin'ny farany mihitsy nireo. Tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy. Jerevy io teny io miara-mita ngintsika e. Miara-mijery ngintsika e. De tokony ho tonga saina za nge tsy namoriny e. Miara-namaky soratra masina tsika. Ahoana ny hevitra anao? Tsy mbo hosirena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty de ahoana zay ny tadiavina anao ny kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Am'izay mbola nanonao foana anay. Dada Iavana bloqué tsy azo atao tsony. Vita ny hafa firenena ny hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsisy de atsofoy ao. Fakasianan'io Andriamanitra io tena. Ay. Fakasiana. Eo anatrehan'izany sariny zany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dada Iavana mihitsy ny no nandrava n'izany didy folo sy lana Moseva izany voalohany indrindra. Satria bloqué ny fisoronana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany dia efa fantatra fa ravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navelany dirana tsony. Dia ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dada Iavana tsy mba olona ka andaingina zanak'olombelona ka aneny. Fa rehefa anteny izy hoe bloqué, dia bloqué hatramin'ny farany. Bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23, 19. Rehefa kitsika ny ty teny ty. Numérie 23, 19. Numérie 23, 19. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Na zanak'olombelona ka anelina. Moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Zay io dada Iavana io zany tsy mba tahaka n'olombelona ka hoe hivadibady tena na hanovanova zavatra. Fa rehefa niteny izy hoe bloqué, dia bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué tsy azo kasena ntsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué dia débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany. Fa izy rehefa niteny hoe bloqué dia hatramin'ny farany io bloqué io, tsy azo kitena ntsony. Fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'le teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversera io. Adversera ny Andriamanitra Abrahama le napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tindray ao amin'io plasy io e. Adverserany io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany dia asakasaka anao. Efa nomeko anao ny lalana hoe Iavana amin'izay arahana manomboka izao. Dao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia. Ho any amin'ny Yehosoa antsika, ho any amin'ny dada Maria Iavatsika. Mazava be izao teny izao.
ka rehefa ny bloke ny dada iava io fisolonan io zay rehetra miditra ao mpanota daholo, de rehefa mpanota anao de tsy menanao Andriamanitra fa ny devolony miainanao, de io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany ame ny batainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo am'plasy ny fisolonana. Levity Kristoko fainambiny folo. Ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada iava am'izao itenenantsika zao? Itenenako moa fa tsy anao. Tena mitehanao mihitsy na fa tonga amin'ny atezerana faratampona. De hoe rehefa nitapahany dada iava de tsy misy lizaliza mahazo mikitikidika an'io tsony. Fa zay mitsofoka ao de tena mpanota. De jereo am'izay ao le Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay. Miantsiady amin'ny dada iava. Zavatory zany. Ka faranatsika kely aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada iava mihitsy le Andriamanitra Abrahama mihitsy no nampitsahatra ny fisolonana. Rava izy ny dikan'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io. Ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony io didy fosy lana Mose io. Zay indrindra no natongavany zanany. Ary ny mission ny zanany dia nravany io mikonfirme le nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony de ny fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka am'izay ny fanekena vaovao satria ilay fanekena didy folo hoan'ny zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony. Ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalna tsy maintsy potehina. Zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrina didy folo fizy mianaka amiray saina tsara. Ary aza mamanendrika hoe ny apôstôly nampitandrina didy folo fa apôstôly izy any sayady amin'io dada iava io. Izy ala ve no bloqué ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy. Ny zany any aza tsy sanikitika an'iny mihitsy na ny kely aza. Ka rehefa ny dada no ny bloqué izy tsy mba olombelona ka andaingy fa rehefa ny bloqué ny fisoloana bloqué hatramin'ny farany. Satria tsy mba olombelona ka andaingy. Ary ny zanany tsy namahany zany sary zany mihitsy fa ny zanany aza vomey ny vonoiny teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao. Satria ilay fanekena voalohany teny didy folo efa ny vonoiny dada iava tanalohany fotoana tsy azo hidirana ntsony. Ka mba tonga hipetrahan'ilay fanekena vaovao dia tsy maintsy potehina ilay teo aloha. Zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona na fahefana mahazo mandika ny teny dada iava. Ka rehefa dada iava ny nandrava an'iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana. Raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dikan'izay. Potika izy ny dikan'izay. Satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna. Ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitikos 9:2 izy zany potika izany. Ka raha vao rava ny Levitikos 9:2 tsy azo mampila nefa io tsy azo inesoana. De matoy zany ny potehiny dada iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dikan'izay tsy azo atao ntsony ny mipetraka ao. Fanontaniana farany hoe iza nandravan'ilay didy folo zany tsy lalàna Mose. Ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny nandrava azy iavano anarany. Meko teo ny toko sy andiny. Io zany miantso anao Eliasa dia maranako ny teny koa. Andao any amin'ny Yehosoa. Fa Yehosoa amin'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazo fijaliana natao hita an'izao tontolo zao amin'izay ny teny dada iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto. De nentiny Yehosoa amin'izay ny fandravana an'io teo amin'izy teo ny hazo fijaliana novonomy teo ny didy folo sy ny lalàna Mose. Lesona antsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranantsika eo aloha ny androany. Atoika fahavoaranareo tsara rapitso zany te hoe inona nataon'le zanany manoloana ny zany nataon'ny dadany zany iava. Efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny hazo fijaliana ilay didy folo satria ny dadany nandravany voalohany dia ny ravany confirme teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay zany ka tena famonjeny zany. Ary zay manaraka an'izao teny zao tena avitra izy. Averiko tsara ndre mandeha ny teny sao tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didy folo sy lalàna Mose voalohany indrindra. De ilay Andriamanitra Abrahama mihitsiny ilay dadan'ilay atao hoe Yehosoa izy no namono ny voalohany indrindra araka ny boky Nisea 9:23. Rava ny didy folo ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany iavano anarany. Farana ny teny miaraka ivavaka indray tsika ho amin'ny famaranana sy ny fampianarana izany. Saotra betsaka dada mala iavao
sotrany amin'ny teny sy ny fananarana ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao fanomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra, tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra. Andro ny famonjena azy sotady tonga Elia ny rahanao voalaza araka ny teninao efa nampitondrainao mpaminany ny teny mikasika tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia, famerenana ny ray amin'ny zanany dia ny fony ray amin'ny zanany ary famerenana ny fony zanany amin'ny rainy. Izao ataoko izao zany, vonjeo ny olona dada malala iay avao, vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao, avoty ny fanahy izay mitady fanavotana ho tafaverina soamantsarany aminao dada malala iay avao, mba ho tonga saina daholo ene izay mandrehany Elia, ho tonga saina daholo izay mandrehany izao fahamarinana aseho izao dada iavao. Ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soano amin'izay rehetra fa efa nanomenao aho hitondrasako an'izany teny rehetra zany. Voninahitra ho anao dada iava marana tahaka izany koa anao Jehosoa ary aminaranao Jehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia mirahary isotsika samy ho teny Jehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andrea.